Entitra ny mpanolotsaina teknika manokana ny ben'ny tanàna Antananarivo Marc Ravalomanana nandritra ny fionany tamin'ireo sekretera sy mpitahiry vola eny anivon'ny Fokontany tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Ho alohan'ny komina Antananarivo renivohitra ny tampikaramana izy ireo nanomboka hatrany amin'ny volana Aogositra 2024. Teo ihany koa ny nanambarany fa mila ahitsy ny lalàna momba ny fanendrena ny piasa eny anivon'ny Fokontany fa miteraka olana. Omena fampitaovana ireo sekretera sy mpitahiry vola eny anivon'ny Fokontany ary eo ihany koa ny fampiofanana. Toy izao ny fanazavana noentin'ny mpanolotsaina teknika manokana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Marc Ravalomanana. Dia aza adinonareo fa tsy maintsy miainga avy amin'ny Fokontanytsika ary tsy maintsy miasa miaraka amin'ny commune. Zay indrindra no mahatonga hoe zava-dehibe loatra ny fiaraha-miasa amin'reto rafitra misy atao Fokontany reto. Fantatrareo tsara fa manana ndraikitra ato amin'ny commune urbaine Antananarivo dia ny conseil spécial Madame de Mera. Dia natsony aho hoe ray fa inona ty olona 7 arivo zay tonga nivory teto Mamasina ity zava-dehibe eo amin'ny firenetsika ny sy ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientana. Ka raha ohatra misy zavatra mitranga eto amin'ny commune urbaine Antananarivo tokony mba malala ny zava-misy marina ny maire. Noho izany zany tokony misy ny consultation zay vao mandeha ny action. Zany hoe tokony fampidinika aloha ary ny fanakalo hevitra fa tsy tonga dia piétiner na manitsaka ny plate-bande ny hafa fotsiny. Noho izany zava-dehibe ny ampivoriana ka eo satria ny lalàna zay nomenany commune dia tena lalàna tsy mifanandrify amin'ny resaka fampandrosoana maharitra, tsy mifanandrify amin'ny asa zay tokony ataon'ny ben'ny tanàna satria ny ben'ny tanàna no manendry ny trésorier sy ny secrétaire fa ny chef district no manendry ny président sy ny vice président ny Fokontany na chef Fokontany sy ny vice président chef Fokontany. Zava-misy eto Madagasikara ary eran-tany dia mahafantatra fa tena tratran'ny kere ny vahoakantsika ny vahoaka malagasy any amin'ny faritra atsimo. Koa maninona raha ny amin'ny faritra atsimo aloha mandeha ianao dia mba omena fanomezana ireo olona sahiran'ireo. Raha ny any mba mahazo an'ireny sobika iray ireny faly izy. Marina fa misy azonareo atao eto fa mba tokony misy fampidinihana fiaraha-miasa fa ianareo koa nefa manontany anay hoe dia manaova raha mahavita hitantsika eo raha vasamainao zany. Ary raha ohatra ka hoe mahafantatra koa nareo ny asa sy ny andraikitra ny commune eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana dia izy ny akaiky ny vahoaka na eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana na eo amin'ny lafin'ny fanabeazana na eo amin'ny lafin'ny fanabeazana amin'ny EPP ny tiako resahana na eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ka zay moditsita la izy fa tsy nareo afaka amin'ny edinedina sy netanetana sy mihevitrevitra renany ry akory no mampiseho hoe tena manana maizy azy fa arao tsara hoe tena manara-dalàna. Samy mahay lalàna tsika eto ary samy manana mpanolotsaina mpanao lalàna. Fananeo fanehoan-kevitra ihany koa ireo sekretera sy mpitambola eny anivon'ny Fokontany izay nanatrika ity fionana ity toy izao no nambaran'izy ireo. Zavatra tsapa zany zay sy hitanay zao dia le saina ny commune zay tsisy tsony amin'ny Fokontany misy anay ary vao manaraka ihany koa zay voarainay tsatoato dia ny hoe ny état de dépense anay zany ny livre journal dia tavin'ny district indray ny tatanazy fa tsy ny commune intsony ka dia asa tokony momba an'izay fa angamba ny délégué ny commune afaka nazava misy aminay kokoa ny momba an'izay état de dépense mombany amin'ny livre journal izay na mipetraka ao amin'ny commune ihany ny fandefasana an'izay na makany amin'ny district arak'izay fa feo ianay mandeha amin'izao fotoana. L'idea trésorier amin'ny Fokontany andavamamanaty azy voalohany ny anay zany ny taratasy rehetra zany ataon'ny président ambadika eo daholo ohatra ny existence sy izy zava-dehibe fa ny zavatra tsisy dikany fotsiny eo aminay zany dia ny résidence fotsiny dia certificat de vie sy le zavatra vitsivitsy dia nefa ny eny aminay tena bakarité misy olona tena faran'izay sahirana dia ataonao ahoana moa no akavola amin'ilay antitra be sy le olona tena faran'izay sahirana dia
tsisy vola mihitsy zany anay eo amin'ny fokotany fa tonga dia na ny tikehan'ny tomobily satria be tomobile amidy any aminay ny tikehan'ny mpivarotra any amin'ny président daholo raha nataonay ny compte be dia be mihitsy ny volany aminy dia nefa n'izay zany raha mba mangataka n'io zavatra io dia ady le izy za rehefa nitoriany tany amin'ny polisy dia navadiny zavatra fa nifitorianana amin'io resaka vola io. Ny zavatra tsikaritra zany dia le kera de pouvoir misy eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpitondra mahefa dia lasa le madinika ty ambany misy pouvoir roa anatin'ny fokotany no miady sy mifanjevo araky ny fantatra nefa dia ny ben'ny tanàna ny mifeny fokotany tamin'izany cadre 22 fokotany ka dia lazaina zany fa misandoka fahefana ny mpitondra izay maka ny fahefana tsy eo ampelantanany.